Salama daholy. Resaka kely za mahakasika an'ilay zava-misy eto amin'ny firenena. Noveriko zany mba efa foana ilay resaka alajaza. Somary variambariana kely tamin'ny mondial ny tenako. Gaga zany ankehitriny na ino indray fa nisy tovolahy anankiray zany maty izay nanaovana ombay mitady moa izy io dia faty indray no hita. Tanora mbola mpianatra izy io, mamarana ny deuxième année raha tsy diso za zay, mpianatra ao amin'ny aito io. De malahelo manoloana ny zavatra ohatran'izany hoe aiza foana ny fitondram-panjakana. Naveriko foana ty tamin'ny Rajoelina mbola tsy tonga teo tamin'ny fitondrana dia nitabataba izy hoe mbola misy fitondram-panjakana ve eto Madagasikara fa manjaka ny kidnapping, manjaka ny tsy fandriampahalemana zany sy ny sisa. De averiko indray zany le fanontaniana ankehitriny hoe mbola misy fitondram-panjakana ve eto Madagasikara satria manjaka le kidnapping. Tsy foana le izy tamin'ny andro Rajoelina fa mbola mitohy kosa nefa ankehitriny. Fotoanany fanavaozana antsika izao. Fanavaozana zany iveriko fa fanarenana ny laona ho amin'ny laoniny ny zavatra rehetrarehetra izay tsy nety teto amin'ny firenena. Ka mahagaga zany ankehitriny. Nilaza ny fitondram-panjakana fa efa nanentsika ireo mpitandro filaminana ry zareo. Fa nihetsika ny polisy. Ka tsy mbola mahomby zany ankehitriny. Ka manao antsao fitondram-panjakana aloha hoe mba hamafisy izay resaka fandriampahalemana izay. Mba hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana ankehitriny. Manana miaramila be dia be tsika. Tsy dia misy ady andrasana angeitsika hoe firenena hanafika. Aitseo miaramila reo. Aitseo hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Hiaro ny ainy vahoaka sarobidy ny aina. Maheritrereto nge hoe zanakareo tratran'izany kidnapping misy mamonjy zany. Mampalahelo ange zany tena hoe mampalahelo. Ary ny vahoaka zany andavanandro tena hoe miaina ao anatiny tebiteby. Dia raha tsy mahafantatra fa miaina anaty tebiteby zany tsy mahasalama zany, tsy ara-pahasalamana zany. Fitsaboana efa sy zarizary. Dia mbola ampiana ihany koa ve ny stress mahazo ny vahoaka malagasy. Ka izay nanaovana antso aminareo mpitandro filaminana, nareo fitondram-panjakana. Aitseo mpitandro filaminana mba hanao ny asany. Tsy hoe andrasana malagasy grevy indray handeha hitaky ny zony vao ahetsika ireo mpitandro filaminanareo mba hanoherana ny vahoaka malagasy. Mba tsy hoany no ilavana azy fa amin'izao fahombiana mahazo malagasy zao, amin'izao alajaza SCRO zao. Vola nisy an'iny fahafatesan'ny tovolahy dia amin'izao koa efa mahita anao ny safa indray fa misy zazavavy very. Dia mampalahelo zany zavatra izany ka naovana ny soaviny fitondram-panjakana. Dia teny moa fitondram-panjakana hoe ny mpanotra manao an'ireo zavatra ireo. Tsisy proof zany. Tsisy proof zany itenenina hoe ny mpanotra nao ambadika ireo alajaza ireo. Tsisy. Ary reteny indray ny mpanotra hoe mety ny fitondram-panjakana manao an'ireo zavatra ireo mba te-handotona rano fotsiny ny mpanotra. Dia tsisy proof koa zany. Zany hoe na miteny zany proof ny fanjakana manao an'izy dia ils ont raison. Miteny ny fitondram-panjakana fa ny mpanotra manao an'izy dia ils ont raison izy ny vazaha. Ka mila jerena zay zavatra zay hoe aleo zany tsy ho any amin'ny fanomezantsiny tsika fa amin'ny fitondrana vahaolana. Dia ny vahaolana aingana indrindra dia hoe aleo mobilisera mpitandro filaminana rehetrarehetra hanao ny asany. Dia milamina io. Atao inona mpitandro filaminana be dia be ireo? Mobiliseo ireo mba hanao andrizay asa fandriampahalemana zay fa mijaly re tompoko ny vahoaka malagasy. Tena mijaly re tompoko. Mampalahelo ny zava-misy ankehitriny. Zay fa tsy ho lava resaka fa dia samy ten'Andriamanitra. Ho anao izay vao sambany nanaraka ny chaîne dia abonnez-vous amin'ity chaîne RBC ity satria amin'ity chaîne ity zao miara-miasa manao an'izay publication vidéo zay surtout amin'izao page mandalo olana tsy dia ahafana mipiba vidéo zao zay mahatonga tsy dia manao publication vidéo intsony satria misy olana ilay page.